Mbola izana eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany kosa isika mampiseho hatrany ny fahavonona ny ampandrosin'ny sehatra asa maro samihafa ny banque BFV Société Générale tamin'ny tindra mitoraka ity ary dia manohana ny salon de l'hôtellerie etsy Tanjombato ny banky misy ireo tolotra natokana ho an'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny sakafo sy ny trano fandraisam-bahiny ao anatin'izay. Nampiseho ny finiavany hampiroborobo sy hampandroso ireo sehatra asa mandray anjara amin'ny vatana amin'ny fampandrosona ny toe-karena ny banque BFV Société Générale nosafidiany manokana ny sehatry ny sakafo sy ny fandraisam-bahiny sehatra izay manana toerana lehibe eo amin'ny lafiny ny varotra sy ny fizahantany eto Madagasikara sehatra manana no avy mamiratra ihany koa. Manana trano eva mandritra le hetsika Grand Salon des Métiers de Bouche et de l'Hôtellerie etsy amin'ny Parc Forelo Expo etsy Tanjombato hatramin'ny 9 Desambra ho avy izao ny BFV SG. Maro ireo akora sy tolotra mety amin'ny filàny tsirairay na ireo matianina na mpandraharaha na olon-tsotra izany atolotry ny banky isan'izany ny famatsim-bola sy ny fampindramam-bola noho ny hifahakekezany faran'ny taona tokoa dia misy ny tolotra mifandraika amin'ny fety dia ny tolotra soafeno. Maro ireo tombontsoa azon'ireo ho mampiasa ity tolotra ity isan'izany ny fienan'ny vola lohatra amin'ny 500 isan-jato amin'ny fikarakarany anatota taratasy fisoratana anarana ny fivalian'izany ao anatin'ny 720 ora ary ny fanomezana finday maimaimpona arakaraka ny vola indramina ho an'ny olon-tsotra.